Fatsimpana etny pasteur Antananarivo Lea. Izao no lazain'i Jehova ho voaozina izay olona matoky olona. Amen. Vavaka isika tompoko. Endreny lehibe ny fitiavanao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, dia nanomezanao anay tsiraray avy tombonandro mahavelona ka natratraranay ty marainay ity. Nomenao anay Jesosy ny fofinaina ary mbola nataonao nitsangana zahay afaka mandeha, afaka miaino, afaka mahita, afaka mandray, afaka manao izay tianay atao, noho ninona izany, noho ny famindraponao. Ary izany mahatonga anao miteny aminay hoe mila matoky anao sy mifikitra aminao izahay. Reto izay mihazakazaka eo am-poditry ny azo fijalianao Jesosy io. Manantona anao satria teo no namitanao ny fandresena sy ny fanavotana anay tsiraray avy. Ary dia manolotra anao ny fanatim-pisaorana, ny fanatim-piderana amin'ity maraina ity. Ankasitrahana sy omena voninahitra ianao, mbola tsy mahadiso anjaranay ka omenao izao fotoana izao, ahafahanay mandray ny vatsim-panahy avy aminao. Aidino ny fanainao masina ao aminay tsiraray avy amin'ny sambatan'olona, ka hanokatra ny fonay izahay ahaizanay mitahiry ny teninao, hamakivakinay ny tontolo andro, ka hijoro vavolombelonao sy ho fanasina sy ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao ireto mpanomponao. Dia mitenena mandrakariva Jesosy fa voninkiananao izay mpanomponao, atolotra ianao ny dera sy ny azary ny voninahitra mandrakizay. Aleluia, amen. Ampifaliana mandrakariva no azahoana miatrano amin'ny tokantranontsika tsiraray avy amin'ity maraina ity, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ane hanapaka ao anatin'ny fontsika sy ny fiainantsika. Ny vatsim-panahy izay omenantsika sy atolotra antsika amin'ity maraina ity dia mitondra ny lohateny hoe tia lalan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy vai ianao. Tia lalan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy vai ianao. Raisintsika ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny filazantsarany Matthieu 2:17. L'Évangile selon Matthieu chapitre 11 verset 27. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka hanehoana azy. Amen. Ny zanak'olombelona eto ambony tany dia tsy voatery ho mpino na kristianina avokoa. Maro no tsy mino ny fisian'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Ny kristianina koa dia betsaka ny mbola mametraka ny fanontaniana hoe misy marina ve zan'Andriamanitra izany? Ary nandresy ny fahafatesana marina va Jesosy Kristy Tompo? Velona marina va izy? Mialohan'ny hametrantsika izany fanontaniana izany dia isika tsiraray avy aloha no manontany tenantsika hoe tena tia fantatra marina an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy marina ve aho? Ho an'izay tena mitady tsy mangetaheta marina ny ahafantatra azy dia milaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:17 tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy, ary tady ahy ianareo dia ho hitanareo aho. Raha tia halala sy hitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahaizana mampalalana isika, na amin'ny alalan'ny herintsika, na amin'ny alalan'ny fombantsika, dia mijanona tsy ho fantatra ao ihany ny fisiany. Andriamanitra dia fanahy ny mason'ny nofintsika tsy afaka hita azy. Ny bokin'ny Matthieu izay novakintsika teo manamarika mazava tsara Matthieu fa ny lalana tokana ahafahana mahafantatra an'Andriamanitra dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amin'izao vaninandro farany iainantsika izao dia maro ireo karazam-pivavahana, fa ny zava-dehibe dia ny fivavahana kristianina no manambara fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no tena ahitana ny tena fahalalana marina an'Andriamanitra ray. Raha mbola mitoetra amin'ny fireriana amin'ny lafiny rehetra ny olombelona, eny fa na ireo milaza fa kristianina anarana aza, dia tsy ahita na fantatra marina ny fisian'Andriamanitra ray. Ary izany no mahatonga azy ireo
anara-po ny filan'ny nofo sy ny fanaon'izao tontolo izao, satria tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra iray fa makamamy ny fiainan'izao tontolo izao, ary dia manararaotra ny famindra-pony Jesosy Kristy Tompo hoe fitiavana izy, mamela heloka izy. Ary noho izany efa olona afaka isika ka afaka manao izay tiana atao. Eny mihoatra ireo olona tsy kristianina aza, ny fomba fiainan'ireo milaza fa kristianina. Manararaotra ny fahafahana, hany ka mampanara-po ny filan'ny nofo. Tsy mino fa rehefa tonga ny fetrandro dia ho tsaraina ka ho diso fanatenenana satria tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra iray, izany hoe tsy nisy tahotra azy. Anio Andriamanitra dia mampatsiahy antsika tsirairay izay miaina izao vatim-panahy izao, fa izy ilay namorona antsika tahaka ny endriny dia tia antsika ary te hanana fifandraisana amintsika. Nasehony teto amin'izao tontolo izao izany fitiavana izany, ary noporofoiny ny fandefasany an'i Jesosy Kristy zanana mba hananantsika fiainana dia ny ety ambonin'ny tany, ary rahatrizay miaraka aminy any amin'ny toerana izay efa nomaniny hatrizay. Araka ny voasoratra amin'ny Jaona 1:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy, izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanan'ilay tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Ny filazaon tsara dia mampiseho sy manamafy mazava tsara fa Jesosy Kristy tonga tety ambony tany hampafantatra antsika olombelona n'Andriamanitra izay tompony fahefana any an-danitra sy ety an-tany, ary nilazany manao hoe izay nahita ahy dia nahita ny Ray. Andriamanitra dia maniry mafy ny azahoan'olombelona rehetra ny famonjena sy ny ahafantarantsika ny tena fahamarinana. Mpanota isika eo anatrehany, soa fa teo Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany ho avitra hisolo ny olona rehetra. Dia afantatra n'Andriamanitra marina ianao, raiso Jesosy Kristy Tompo, ho mpamonjy sy mpanapaka ary mpanavitra ny fiainanao. Izy irery ihany sy tamin'ny alalany ny asa-pamonjeny feno sy tanteraka no ahafantaranao an'Andriamanitra. Vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray io, te afantatra anao izahay. Kanefa izahay dia miaina tsy manam-pahatahorana anao. Na dia nalefanao raha Jesosy Kristy Tompo zanakao mpamonjy sy mpanavitra anay, dia izahay izay milaza fa kristianina, milaza fa mpino, to matetika anarana fotsiny fa miaina sy mitondra tena tahaka ny fanaon'izao tontolo izao. Hifonana sy bebana eo anatrehanao izany Jesosy, ary izay raha to manao mihitsy hoe manao anao tsy misy, kanefa ny zavatra rehetra izay tanterahanay dia hitanao avokoa. Reto izahay mibebaka, mivalo eo anatrehanao, mangataka ny famindra-po sy ny famelan-keloka avy aminao. Ary raha manana faniriana izahay na mametraka ny fanontaniana hoe te hitanao Andriamanitra ray sy te hafantatra an'i Jesosy Kristy Tompo, dia aoka izahay hanapa-kevitra feno sy tanteraka fa ianao Jesosy Kristy Tompo izay nandresy ny fahafatesana no mandidy sy manapaka ny fiainanay ary ho mpamonjy sy ho mpanafaka anay. Ary rehefa izay no fanekenay sy ny fanapaha-kevitray, dia ny fananao masina no manampy hery anay ahafahanay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ray. Ka rehefa mahita an Jesosy Kristy Tompo izahay amin'ny fankatoavana anazy, dia efa nahitanao Andriamanitra ray. Andriamanitra ray io, Jesosy Kristy mpamonjy io, fanahy masina izay mpitaridalana io, mitomoera mandrakariva aty anatinay, ary aza vela tafandrimandry izahay raha tsy mahita ny tavanao. Anao ny tera sy ny aza ny voninahitra ilay fahazavana sy mpamonjy izao tontolo izao, fa ho anay kosa ny fahafantarana anao Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny teninao, ahafanay mahita an'Andriamanitra ray.